fiadanany tompo amintsika rehetra finaritro dia ampifaliana ny fampizarana indray am'izao teny fiainan'izao miditra amin'ny lohateny fahatelo isika matsika ny resaka momba ny fanahy masina sy ny fibebahana dia mifandray amin'izay ary mifanjoy amin'izay ny amin'ny hoe ny fanahy masina sy ny fahaterahambaovao. Ny fibebahana dia fitodiana amin'i Jesosy Kristy eo zany ary raha ny teny izy ny fibebahana ndray mandeha eo amin'ny fiainana fahatsapana hoe marina tokoa ny ten'Andriamanitra fa mpanota ary marina ny ten'Andriamanitra fa tsy misy vahaolana amin'ny ota afa-tsy nisorona izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nandatsaka ny rano fanavotana tsy ny fihetsem-po loatra marina fa misy fihetsem-po ao tsy dia ny fomba loatra tsy dia ny fitanisana loatra hoe nanao an'izao nanao an'izao nanao an'izao fa ny tena zava-dehibe dia ny fahatsapana mpanota ary aoka koa fantatsika fa mampanotantsika dia karazana satria nandova isika an'izay toetra ny ota zay hatrany amin'ny Adama ray aman-drenitsika tsy mamorona fa dia hitanao zany any Romanina toko fahefatrany hoe tahaka ny idiran'ny ota tao amin'ny lehilahy iray zany hoe lasa karaza tarazo lay izy dia tonga amin'ny tena mantra hoe zay natera-behivavy avy eo indray dia niraisiny hoe zay natera-behivavy ka rehefa mitambatra lay izy dia le tenin'ny Kristy hoe zay nateraky nofo dia nofo le nofo ambarana iny tsy dia ty resaka hitanao maso ty ihany fa le maha isika amintsika mihitsy nolovaitsika avy tamin'ny Adama dia mpanota isika dia ny fahatsapana hoe mila mitodika amin'i Jesosy Kristy amin'izay mandray le famonjena zay natolony teo amin'ny hazo fijaliana zay le fibebahana. Eto zany dia teniko anao mety be lehibe ny olona mivavaka tia mivavaka manao asa fanompona ary mety manana anarana malaza mihitsy ary eo amin'ny fanompona nefa tsy mibebaka zany hoe tsy mitodika amin'i Jesosy Kristy fa mbola hatramin'izao dia mbola manjaitra ravinaviavy mety efa 10 metatra ny atevon'ilay ravinaviavy kanefa dia tsy zay le fibebahana mety efa namerimberiny hoe nanao an'izao atombo dia mifona aminao fa tsy amerina intsony nanao an'izao dia miaiky Andriamanitra dia mandoalika dia mitomany dia mifady hanina sy ny sisa tsy izay re tompoko ny tena fibebahana. Ny tena fibebahana dia zao miaiky atombo tsy mahavonjy tena miherin'ny tena koa ny fizaha-panota fa ny famonjena dia noho ny amin'ny rahany Jesosy Kristy izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana famelan-keloka fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka ary Jesosy Kristy raha nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay tao anatin'izany izy ny efa namela ny heliko rehetra ary zay le hoe rehefa niteny tamin'ny Nikodemosy Jesosy Kristy tompo toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very rehetra mihina azo fanana fiainana mandrakizay Andriamanitra tsy nanirika ny zanan'ilay tokana hanameloka n'izao tontolo izao fa ny mba hamonjy ary teo amin'ny hazo fijaliana dia nahavela ny heloka tsy tonga tity Jesosy mba handetika anao amin'ny fanameloana handetika anao amin'ny famoizam-po noho ny tsy fahamendrehana handetika anao amin'ny fanameloana ny hafa koa satria reo manameloka ny hafa ianao dia mbola tonga amin'le fiteny hoe doublement meloka ianao fa Jesosy Kristy tonga mba hamonjy teo amin'ny hazo fijaliana amin'olotra mihitsy le tena fibebahana dia fitodianana zay tsy ranomaso eo tsy zay zava-dehibe tsy fombafomba tsy endrika ivelana tsy dia famantarana ray na roa hoe tena voavonjy tokoa ny olona iny satria avaka tamin'ny toka izy miala tsiny amin'ny teny aminao tsy zay akory hoe voavonjy tokoa ny olona iny satria afaka tamin'ny sigary izy afaka tamin'ny paraky izy tsy izay le izy fa voavonjy ny olona anankiray satria mitodika amin'i Jesosy Kristy tompo izy zay fotsiny le izy
de ho resantsika avy eny amin'io nyfanay masina sy ny fahafahana aorina kely eo rehefa nybebaka ny olona zay zany hoe nandray rehefa monjeny izy dia ny asa ny fanay masina dia ny miteraka azy ara-panahy miteraka azy ara-panahy zay le fahateraham-baovao tatsika le teny Jesosy Kristy tompo amin'izao toko fahatelo zay teraky ny nofo dia nofo izay teraky ny fanahy dia fanahy manomboka eo zany ny fahitan'Andriamanitra anao rehefa nanaiky le famonjeny Jesosy Kristy tompo ianao todika aminy amin'izay ianao fanahy ny fahitan'Andriamanitra anao aminy dia fanahy ary zay tokoa no mahatonga ny hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra Andriamanitra dia fanahy io zany ny zanany dia fanahy aoka zava amintsika zay ara-panahy mazanak'Andriamanitra anao fa ara-nofo dia ny hitanao misoratra amin'ny kopina amin'ny kara-panondro iny iny le ianao fa iny koa raha tsy tena milaza ny mahanofo anao fa le toetra vokatra zay ody zay zay koa le nofo tianana fiainana tsy miantehatra tsy miankina tsy ao anatin'ny finoana an Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra rehefa nandray ny famonjenany io nateraka indray izy nateraka indray izy zay lay misy zavatra teny maro anambaran'ny Baiboly azy tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana tafafindra ny ala tamin'ny aizina ho amin'ny mazava zany izy daholo zany tafafindra ny ala tamin'ny fandevozana ho amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra ary ao amin'ny romaniko favalo dia milaza mihitsy tena tsy nandray ny fanahy ny fandevozana ho amin'ny tahotra ny fiverana famonjena amin'ny lala fankatoavana lalàna ny dia miteraka tahotra sady mety miteraka friariana ihany koa rehefa tsy mahavita mahatateraka dia lasa matahotra dia manamelo tena na koa manala tena zay zany le hoe Jesosy Kristy no mpanamarina fa dia lasa manamary tena le olona ny olona rehefa tsisy mahatateraka ny lalàna zato isanjato dia misy miteny hoe mba sitrany ay mba mahatateraka n'le valo e na le fito e dia lazaiko anao fa raha vao mihevitena ndray le olona mahatateraka n'iny anamary tena koa izy iriare koa izy dia zay le iantehitra amin'ny ravina viavy izy dia ny mampalahelo be dia be ny olona ho diso fanantenana rehefa miseho anatrehan'Andriamanitra satria dia hevitra izy diso fandray amin'ileo ny asany manaraka azy fa raha tsy mandray ny Jesosy Kristy ianao ny asanao indray raha hitsaranao hatria nataonao tao ivelany ilay zanak'Andriamanitra ny asanao dia maloto foana ilay asa tahaka ny Kaina tatsika ohatra ny Genesisy fa nataony Kaina dia tsy nakasitr'Andriamanitra nataony araka ny eritreriny fotsiny tahaka ny hoe vokatry ny asako ty vokatry ny atsembohako ty etiko eto anatrehanao ty za tsy hanaraka n'le fomba nataonao tamin'ny fantatsahan-dra tamin'ny andro ny Adama sy Eva ray aman-dreno fa za alaiko mivokatra zay tsy nanjavatra tsapako fa mety fa lazaiko anao na 500 taonina azy nivokatra nentiny Kaina teo tsy nankasitr'Andriamanitra satria nahoana nataony ivelan'ny sorona zay tsy maintsy haingana aloha fa ny fanaty diabela kosa dia naneo an'izay fiankina sy finoana zay mihitsy ny tena mandray finoana ny nanaterany abela hina le finoana zatanota fefa nanao fanatitra latsa-dra Andriamanitra mbo femalana ny heloko ka rehefa manatona azy aho zany dia tsy maintsy mitondra fanatitra alatsa-dra tatsika fa rehefa tonga ty an-tany Jesosy Kristy dia nitemy tsisy olona afaka makany amin'ray fa tsy amin'ny alala amin'ny alalany ahoana fahafantarana azy fotsiny fe tsy amin'le fanekena fa izy lay nanolotra ny ainy hosorona
nandatsaka ny rano famelan-keloka izy lay mpamonjy tokana tsy misy afa-tsy izy lay izao zay izy mpamonjy tokana sady marina. Ny finotsika an'izay dia ny fanahy masina mahatanteraka fahateraam-baovao amintsika. Tamin'ny voalohantsika nateraka olona manana maizy azy araka ny fa rehefa nandray ny famonjena dia nateraka Andriamanitra ho fanahy zanak'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga ny hoe ho avy ny andro tsy maintsy tafiny tsy fahafatesana ty mety maty satria ty mitondra tsy mikoneta le mahisika antsika koa ho faina sy ny ambarany eo amin'ny Jaona voalohany fahatelo hoe mbola tsy fantatsika izy teo tsika amin'izao fotoana izao fa rehefa iseho izy dia ho tahaka azy isika. Tahaka azy ahoana zany? Tena manana n'le toetra mahazanak'Andriamanitra feno antsika satria tsy maintsy isorina le tenany eto. Ny fanahy masina dia miasa mahatonga anao zanak'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fahateraam-baovao.